Ankafaliana tompokilasy tompovavy no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagascar ho amin'ity alina ity tonga soa atao anatin'izao fandarana l'invité du jour izao ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany ho vahintsika ho amin'ity alina ity atao anatin'ny fandarana professeur Alain Teindrazanarvelo fandarana izay mivantana amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra na ny visio izany miainga avy any Europa any ampitan-dranomasina ny marimarina kokoa professeur Alain Teindrazanarvelo izy moa araka ny fahafantarantsika anazy dia anisan'ny famitana ndraikitra maro teto amin'ny firenena fa mampitsabo mampikaroka ihany koa fa eo ihany koa mampikambana ao anatin'ny akademia malagasy azy no nanasantsika azy ao amin'ity alina ity fampiresadresaka indray makasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ny tontolon'ny fitantanana raha-mpanjakana ary eo ihany koa ireo raha-mafana eto anivon'ny firenena am'izao fotoana izao miaraba manokana anao professeur misaotra anao manokana ihany koa nanaiky na sain'ny fandarana ho amin'ity alina ity na dia amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra aza isika dia nanaiky ampanetreteny anao ka dia miaraba anao tompoko misaotra anao ihany koa nanaiky na sain'ny fandarana miarahaba koa Zandribe Gasikara miarahaba ny vahoaka malagasy Mpiray Tanindrazana tsy vaky volo ary misaotra koa zany Real TV zany na ny karakara ny tompon'andraikitra ny teknisianina zay nanomana nyty fandaharana ity tompoko ary raisiko voninahitra ny fanasanareo sy ny fahafahako ny tafatafa amin'ny tsika Mpiray Tanindrazana am'izao fotoana zao. Makasitraka indrindra tompoko rehefa ny fampiresaka isika dia anisan'ny fantanina izay napetrako ny amin'ny hoe raha ny fahitanao ny zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao raha ny fahitanao ny raharam-pirenena fa eo ihany koa ny ataontsika hoe fidiran'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ao anatin'ny antsoina hoe efa taona sy tapany ny tantanan'ny firenena satria androany 7 Jolay 2024 no feno efa taona sy tapany katroka no ny tantanan'ny Madagasikara raha manisa miainga avy any amin'ny 7 Janoary 2024 isika ny fantaniko tsetratreratsiaritra aloha professeur raha sitrakao dia izay indrindra hoe raha izao zava-misy eto Madagasikara zao fotoana tokony anehoana hevitra ve zao fotoana tokony itenenana ve zao ary fotoana afana ihany koa mitondra fanoik-hevitra ho an'ny Madagasikara ve zao raha ny hevitra professeur Alain Teindrazanarvelo. Misaotra amin'ny fanontaniana Zandribe fa elaela moa zay amatonany mihitsy zany tsy miteny ary tonga de valiko mivantona fanontanianao fotoana tokony anarona hevitra ao atsika malagasy rehetra tsy ankanana satria fotoana zany hoentitsika mitodika zay efatra taona sy tapany lasa zay sy ny talohan'izay ary fotoana koa hoentitsika mamisavisa ny tokony hiseo am'izay 10 taona na 10 taona na 30 taona ary manaraka ka fotoanany de fotoanany indrindra fa za zany saky tsy teny tsy afeniko anao Zandribe fa ny mahatonga ao teny rehefa mba mandehandeha zany tegna am'le fampianarana na ny akavy amin'ny firenena maro de manontany tena ahoana rangahy Madagasikara nosy dikan'izany iodinan rano manana reny rano eran'ny Madagasikara nefa ny vahoaka ho aniny mijaly rano mamperitreritra zany hoe ahoana rehefa mba mijery ianao zany misy firenena raisiko firenena afrikanina nefa ohatrany hoe Tchad ohatra nanao pipeline zany hoe karazan'ny fantsona fitaterana rano
solika zany 10 kilometra makany Cameroun any port de Kribi anarany. Ahoana zany mavita an'izany Tchad tsika tsy havita tsika hoe 100 kilometra ny avy amin'ilany zany hoe na tsy mihoatra ny 300 kilometra zany engana raha ohatra ka io ranomasina io avadika rano fisotro nefa tsika mety tsy mila an'izany ka misy zavatra maromaro ohatran'izany mahatonga hoe fotoana zao hieritreretantsika hoe ino moa nahazo ty firenentsika ty mahatonga atsika tsy tapitra mihemitra ary ino raha tokony atao akatahaka amin'ny firenena sasany zay afaka amin'izany. Fa fotoana dia fotoana marina tokony ho antsika tsirairay samy mandiny tena, samy manontany tena, ary samy mitondra sosokevitra mba hialana amin'izao. Professeur Rasiraka satria anisan'ny adihevitra zany miainga amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe na ny olona anankiray manohitra na ny olona anankiray manohana asa tafiditra ao anatin'izany adihevitra zany hoe raha i professeur Alain Tindrazanarivelo ny fanontaniako tany amin'ny fanjakany ny valanaretina coronavirus no nahitana ny faneho-kevitra ao farany safidy manokana ve le nangina aty amin'ny roa taona aty aoriana vao indro ndray miresaka tonga na zany nametraka niny fanontaniana voalohany iny ka mivoaka amin'ny fahanginana androany professeur Alain Tindrazanarivelo hitondra ny ataontsika hoe fanakianana sa hitondra ny atao hoe fanatsarana manoloana zava-misy eto Madagasikara. Misaotra amin'ny fanontaniana Zandrobe Gasikara. Zaho tsy afeniko anao io resaka hoe mpanohana mpanohitra io tsy toetsaitsika gasy. Io zany tsy fombatsika raisiko amin'ny fianakaviana. Zaho zao tsy lamato. Misy zokiko pasteur. Izy lehilahy lamato. Raha ohatra ka izy zany lehibe ny fianakaviana de anao hamaly mety miafara ny tsy milevina amin'ny fahasambiazana. Zay maha malagasy atsika. Ary maha malagasy atsika zany misy ny atao lehibe fa teny iarahana foana ny zavatra atao afahana samy mandray anjara. Fa ity zany tsy haiko na fomba bakaya izy ty misy raha de isaka ny fifidianana de hiady ifamono zany iainan'izany fotoagna lasa saiky maty mihitsy saiky higada saiky be de be zany ka za zany amin'ny maha olom-pirenenahy tsy maintsy miteny kosa atsika amin'ny fotoagnan'izao fa raha zaho manokana zaho sady tsy mpanohana zaho tsy mpanohitra fa rehefa misy zavatra goavana ohatran'ireny lazainao covid reny za mpitsabo ahoana moa jereko fotsiny le firenena so mba misy traikefa kely na misy plasy ao na tsisy plasy zoko de zoko kokoa ny miteny ary miady amin'izay zavatra heveriko fa mba hasoa ny firenena fety firenena ty no nahazahozaho ny ansidina ambaranao tao hoe professeur raha docteur raha zaho zany tambany vohatra raha itaimona zao kon'izany raha tsy Madagasikara ka zaho zao fantitrantitra ty fa tsisy raha tavaraiky koa aleo miteny raga ary mangataka namana jiaby tsy salasala iteny na ataon'olo mpanohitra na ataon'olo mpanohana na pisolelaka moa fiteny tsy de tiako loatra ataontsika zay fa de aleo tenenina ny hevitra de vita eo zany aiza ny arahan'olo aiza ny tsy arahan'olo. Makasitraka professeur tsirerera tsiaritra ihany reny fa miloha amin'ny tena iresako an'ireo zavatra tena andeha ataoko hoe mafana amin'izao fotoana izao araka nambarako teo androany 9 Jolay 2024 efa taona sy tapany katroka androany mihitsiny no nitantana ny Flo Andry Nirina Rajoelina ny firenena miaraka amin'ireo ekipany rehetra mahitsy ny fahitanao an'ny Madagasikara androany raha oharina tamin'ny fotoana izay nandraisany ny fahefana 9 Janoary
2024 manahoana ny fahitanao any Madagasikara androany ranoarina amreo everina fa fampanantenana izay napetraka tany ampendoana manoloana no mety tamteraka na tsy androany amin'ny professeur Alain Tindrazana Arvelo raha ohatra ka anatin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat tsika androany dia fiteny matetika ny hoe mahazo moyenne ve ka rano fanjakana no ametrahako fanontaniana aminao nahazo moyenne ve raha izay efa taona sy tapany zay ho an'ny firenena tokoa ny adefitsika androany. Alo fahitako azy zany mbola tsy mitsahatra mitombo zany le fanotrano. Za zany tsy te resaka le fampanantenana io satria ny tegna koa zany moa mba afany nanao propagande nilatsaka amin'ny président io ndraindray moa le tika gasy mihitsy tian'le izy. Zay nagnano folo taona lasa zay nagnano boky namoaka programa tsisy mamaky nda raiky. Fa rehefa manao propagande anao le anao mizarazara raha no andrasan'olo le mampanantegna de fialana mpiazany tam'izany hoe fitiavako anareo nera ngahy za tadidiko mihitsy tam'izany miteny hoe mandeha ambanivohitra any de manakory zazareo tsisy kiraro sahira za koa lany président zaza voateraka vidiko kiraro davitra ohatran'izany ny tian'olo re de rehefa tsy tanteraka moa igny fitiavako anareo ny raha zany fa tsy hoe za ty avandy igny zany tsy aseko resaka fa ny zava-misy de simba daholo lalana vidiny vary miakatra ny vidiny raha jiaby ny asa tsisy ny fianarana tsy zarizary za mpampianatra mahita tsara fahasalamagna moa zany za mpitsabo tsy tenenina tsony ndraindray antegna variagna zahay mbola nianatra nga agny tosy agny manakavaly agny fenorivo misy professeur miasa agny maraina atoandorivo zahay magnatogna zany mianatra am'izao ty nany tsisy an'izany tsony be de be zany za zany ary tsy mitahatra zany tsika mahay sahiragna amin'ny sahiragna nefa misy firenena sasany mahay mitombo mahay mitombo zany. Miandro lefa le fampanantenagna be de be zany raha tianao hoe tratra ve sa tsy tratra ny tanjo. Aleo ngamba jerentsika hoe ino no mety vahaolagna, ino ny antony, ino tokony atao fa tsy possible tsy ataoko hoe tsy azo eritreretina raha mbola mitohy zao fihemora ny firenentsika ny jaly mahazo atsika lalagna vitanao adiny raiky taloha izao zao anao miala resiko mba fantatra be ntsy anao jusqu'agny Tananarivo lavadavaka jusqu'à manahira lalagna fivezivezenao ataonao sanandro zao tsy vita firy andro be de be zany ka aleo jerena hoe ino nahatonga atsika ty ino tokony atao ary ino zany no tokony vahaolana. Hono professeur milohany tena idiratsika am'izay vahaolana zay amin'ny maha professeur nareo fantatra tsara tsy maintsy misy aloha ny atao hoe diagnostika zay tsika vao manome ny fanafody ndao iverenako kely le fataona sy tapany inona ny hitanao raha iverenana tam'tara inona ny lesoko tany amin'ny lafiny ny ataotsika hoe faiza mitantana ve gouvernance io resantsika io tany amin'ny resaka olombelona ve sa tany amin'ny resaka rafitra ve ranomarina ilay fahombiazany le fanjakana mihitsy inona no hitanao lesoka zany ka mahatonga atsika androany mametraka fa hoe mimahantra ny malagasy araka ny nambaranao teo ary inonavy zay marjefy rehetra afahany professeur mandresy zay afitsika idirana tsirairay mihitsy na ny fahasalamana manahoana na ny social manahoana na ny fanabeazana ao anatin'izay diagnostic zay toka. Raha ataoko hoe
ataoko hoe ankapobeny zany raha taty anatin'ny efatra taona sy tapany ny tena hitako zany le fomba fiasa ny tena anisany mampahantra. Meko ohatra zao, linona le fomba fiasa zao. Manao tsika foto-drafitrasa. Tena nahavita be dia be mihitsy ity fitondrana ity. Nanao foto-drafitrasa be dia be. Mandainga zay mandany zany. Nandeha koa zany mahay mitady vola be dia be. Ity zay fitondrana ty. Za moa mba nijery azafady mba azo avoaka ve le sary misy hoe financement tany amin'ny Banque mondiale. Mba hojerentsika hoe nisy vola be dia be tokoa, mitobaka ry mahay mangata-bola zany, mihindrana moa zany tena marina zany. Hitanareo io fa ino zany miliarana dolara, dolara raiky fa agny amin'ny 700 ariary. Betsaka anaranga zany. Ary io fa jereo tsy tapaka, misy foana. Fa ny zavatra hitako hoe tena olana zany, rehefa ianao zany manangana foto-drafitrasa, zay aloha zany ny mba nampianarina ny tena zany tamin'le andraikitra vitsivitsy, indrindra moa tamin'ny fotoanany amiral reny, za zany nanomboka directeur, secrétaire général ministère, ohatran'izany dia manomana an'io. Dia tsy maintsy mampitombo ny filana izy io. Ohatra zao, manao anao zany hôpitaly ray, dikan'izany tsy maintsy ampitombona le vola hoentina mitady ny mpiasa mpitsabo hiasao. Tsy maintsy mitady vola anao fanampiny amin'le volanao teo aloha zany, hoentina mikojakoja ny zavatra mba tsy ho simba. Tsy maintsy mitady vola anao hividianana fitaovana ao. Tsy maintsy mitady vola anao anaovana fandehanan-draharaha. Fa raha tsy misy reo zany, lasa mampahantra le hôpitaly. Satria le hôpitaly io trosa ny vidianantsika io, sady mandotrosa anao nefa tsy mihodina zany raha tsisy reo vola fanampiny. Ary zay zany miazany ny zavatra hitako ny anjady am'le foto-drafitrasa be dia be natao tato anatin'ny efatra taona sy sasany. Be dia be ny ohatra. Maka atsika zay zao ohatra raisiko nahazo gymnase maromaro vitsivitsy, aloha teneniko ny fataky tohatry zao hoe gymnase efa hoe ho amboarina. Faly hoe ahazo gymnase rehefa mbola tsy vita moa izy fa ho vita. Fa inona vokany? Tsy voalohatra zany le volan'le mpandraharaha, le trano vita, fa le mpandraharaha zao lasa sahirana, satria tsy voa ny volana. Le izy tsy mihodina, nefa le trosa marina hoe fanjakana, fa vola viaza moa andoavan'ny fanjakana trosa rehefa andohan'io, tsy maintsy volantsika menakabe. Io zany ohatrany hoe raisiko mba azahoantsika azy amin'ny fomba tsotsotra, sahiranao, zaho rangahy hanao taxi aho fa ohatrany mampidi-bola isan'andro. Zaho moa sahirana, za tsy manam-bola, mitrosa aho andeha vidianako taxi. Fa rehefa azoko le tomobily, ka zaho ty zany tsy manam-bola vidianana lasantsy, hitady chauffeur agnanovana an'izy io, hividianana ny licence ny taxi, na hividianako ary ny assurance sy sisa, de mipetraka eo le tomobily tsara tarehy fa tsy mihodina. Zaho nefa tsy maintsy andohan'le trosa, le kely ananako koa zany mahay manan-karena be za sa mahay mahantra zany. Satria za andoha trosan'le izy, nefa le taxi mihodina.
zay zany ataoko hoe sarisary le olana zay zany zavatra tokony angamba misy amboarina zany amin'ny firenetsika tsy fantako misy fandraisany amin'ilay ataontsika hoe faiza mitantana ve zay zavatra satria raha ohatra ianao zany ka manangana foto-drafitrasa anankiray mafinatra zany mamala ny filan'ny vahoaka zany fa ahoana no apisy fiatraika an'iny foto-drafitrasa iny any amin'le fiainam-bahoaka mihitsy ny professeur matetika lasa adihevitra eo amin'ny pomba sy mpanohitra zany zay nanangana an'izao zay nanangana an'izao de mamaly indray ny mpanohitra atsy hoe laharam-pamihana ve zany ny kibinao na manao kianja ve nareo ka olona anao na ve ny anao fanatanjahanteny ao ka eo amin'izay lafin'izay satria mifandraiky amin'ny atao hoe fombiazana amin'ny fitantanana zarehetra zay inona no mety azonao anapinina ny malagasy zany manoloana an'izay olana eo amin'ny lasa adihevitra izay ndraindray lasa miiba mihitsy ny adihevitra ny mety ho fiatraikany zany any amin'le vahoaka mihitsy ka mahatonga atsika hoe na intantana na omby amin'ny fitantanana firenena ny régime anankiray tompoka le izy zany le fomba fiasa oa miainga avy any amin'ny ministera izy io de makany any amin'ny intérimaire za zany tsy fantatry tsony am'izao satria efa ela za zany tsy nanana ndraikitra ao anatin'le na ny ministera miara-miasa amin'ny intérimaire fa taloha zany za taloha be tiako tenenina zany talohan'ny taona 2000 za secrétaire général la ministère de manao programme an'asa zany ianao ho anatin'ny telo taona taloha be zany fomba fiasa tam'izany de isa taona zany jerenao hoe inona ny zavatra vaovao tiana ho atao amin'ity de iny le vola fanampiny anaovana zavatra vaovao le ndresako teo zany mba ampiodina azy tsy maintsy tadiavina raha vo tsy hita zay de tsy atao le foto-drafitrasa ary inona foto-drafitrasa ny heverina natao fa tsy vita satria lasa tsy ilaina tsony de hoasorona de isaka ny telo taona zay manaova fomba fiasa ohatran'izany zany le izy de ny tena hevi-dehibe am'le izy zany rehefa foto-drafitrasa zany tsy vonona ny apodina azy aleo tsy atao satria trosa mampahantra fotsiny ohatran'le ndresako teo mety hevitra tsara le anao takitry fa raha ohatra ka ny trosa anao ny vidy tomobilina nefa tomobilina hoe tsy hodina vo maika mampahantra ka za zany tsy te hiditra hoe tsara foana le foto-drafitrasa fa ho an'izay hitondra rehefa zavatra tsy hiodina raisiko ohatra zao manokatra hôpitaly tsika raisiko mihitsy hoe ohatra mazava nisy zao nisokatra zany nasina service na hôpitaly any initiala de nisy ataoko hoe sampana nikirakirany fo ilaina de ilaina zany fa le tao be fialan-tanana nafindra tany zay le manahira de le dokotera atao zany lasa miena de miena tsy mahavita ny zavatra vitany teo aloha hoentina zavatra ohatrohatran'izay zany angamba ny hitako hoe mahatonga le fanaovana reny programa reny tsy hita any amin'ny vahoaka zany le vokatra satria raha ohatra ka mpiasa viato no afindrato fa tsy le mpiasa ny vaovao mihitsy zany efa voaomana no hoentina manao de sarotra be ny tia ahita hoe mihatsara mivatana zany le fanaovana an'le izy. Professeur, anisan'ny adihevitra hoa lasa miteraka olana nandray ny amin'ny hoe tarehimarika reny zao anisan'ny nanao bilan ihany koa ny filoham-pirenena tamin'ny fandarana ny fanaovana tamin'ny vahoaka malagasy ny alahady lasa teo miresakitsika zany zao ny fiakarany vidim-piainana ny taux d'inflation eo ihany koa ny arkarena ny taux de croissance eo ihany koa ny resaka PIB zany lafiny ara-teknika zany ka ho anao manokana manahoana no mety andraisanao zany an'izay ataontsika hoe table de bord tsika zay
reo tarehimarika rehetra, reo marijefy rehetrarehetra, satria mijery an'ity statistika ity zany zao a de tena mahita ianao hatraty amin'ny 324 a de hitanao hoe tena miakatra ambony a izany a montant amin'ny financement antsika zany ka mahatonga atsika metra-pamitaniana hoe efa misy an'ireo voly reo nomeny vahiny, eo ihany koa ny vola anatiny amin'ny alalan'ny etra maro isan-karazany na eny anivon'ny fahatreranana na manoloana ny etra zay takina amin'ireo impôt maro samihafa. Androantsika professeur na tiana na tsy tiana io aloha ny laharatsika amin'ny fahantrana manera amin'ny tany io aloha ny chiffre atsika eo amin'ny tableau de bord. Ahoana zany no anazavana an'izany anyvoaka malagasy ny tsy fananana zay tsy andaniny reo mety ho zavatra ratsy rehetrarehetra mihitsy ny tompoka. Le izy ane zay ne le mampanontany tena za zany tsy te hiditra zavatra tsy ho azotsika moa fa raha ny hoe ny atsika resiko zany tsika gasy zany 900 miliara dolara io zany ny ataotsika hoe inona moa zany harena zany vokaritsika isataona. Io zany tsy niova firy, tsy niova firy mihitsy, nefa raha tsika ifampitahy amin'ny tany afrikanina mitovitovy isa amitsika de ohatra raisiko Mozambika zao mitovitovy isa amitsika ny vahoaka roa avy heningoany zany ny ery zany. Raisiko ny Ethiopie zany enakanya maninona Ethiopie zany hita amin'ny baribary zao. Ethiopie zany tam'le fotoanan'le nanaovana hira We Are The World le nona sisisa tsy mandeha 510 miliara zany ny zay zany fa 510 taona ty orina mihoatra ny 7 miliara na dolara ny ataoko hoe isa-taona zany ny ataoko hoe ny harena vokarin'le firenena. De hitanao amin'izany fa rehefa tonga amin'izany de miova zany. Tsika ve tsy miasa, tsika ve tsy mahay mitrandraka, atsika ve tsy mahay mampiasa ny ananatsika, zay zany resaka hafa. Fa aloha zany tsika tsy io tsy zany zavatra sarotra fa fiainana andavanandro mihitsy ahitantsika azy andavanandro. Be de be olona tsy marina io. Na ny tena tsy misakafo tsony hariva satria lasa zatra zany. Satria lafo de lafo ny vary, lafo de lafo ny vary. De raha vao de donc zany tsy mila hoe mijery hoe chiffre zany, za zany tsy te adiratra am'izany fa ny raha mijery fiainanao isan'andro anao dia mihesarotra ny fiainana, mihalafo ny fiainana, mahay tsy ampy ny atao nefa ny tegna zany mba misy hoe fidiram-bola isan'andro nare mieritreritra ahoana reto olo misy fidiram-bola indroa intelo isan-taona. Zay manko le mpamboly intelo rehefa miakatra vokatra zay izy vao misy fidiram-bola. De igny vokatra miakatra iny sady andoavagna trosa, igny ny inanana, igny koa zany ny akana ny ataoko hoe ambe mo firesana azy na semence zany anaovana vokatra amin'ny magnaraka. De mampieritreritra ihany mieritreritra zany. Androany zany tsika raha miresaka ary inona ary zany zao ny tena mety hoe vahaolana akaiky indrindra professeur aloha satria io aloha zany le zavatra misy ny resaka bilan an'ilay fitondrantsika ekena mbola manana enim-bolana izy aloha zany raha ny fepitaona ara-dalàna voafaritry ny lalam-panorenana za moa nametraka ny amin'ny hoe 2 volana sisa ny ananana raha toka mbola hirotsaka hovidiana ho filohan'ny repoblika mbola manana enim-bolana kosa raha ohatra ka tsy mirotsaka inona no mety ho vahaolana atolotrao satria maro ihany koa ianareo zay sokajin'ny tenanay ho isan'ny avaram-pianarana manam-pahaizana ho an'ny Madagasikara misy ny atao hoe zavatra azo tanterana eno eo, misy ny zavatra azo tanterana mbola lavitresaka fa misy ihany koa ny zavatra azo tanterana eo anelanelana ka inona no mety ho vahaolana aloha
hoentiny professeur androany inona ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana, inona ny tokony ataon'ny mpandrara, inona ny tokony ataon'ny mpapasy avola, inona ny tokony ataon'ny vahoaka malagasy manoloana zao zavatra iainantsika zao tompoko. Voalohany aloha dia izy manteneninao hoe maro zany ny vahaolana ary maro zany ny raha. Atsika moa zany rehefa aviaiza moa vola afahan'ny firenena ray miasa. Vola afahan'ny firenena ray miasa ny anankiroa ihany. Na izy zany mamokatra na izy mitrosa. Firenena rehetra io ohatran'izay. De raha ohatra ka hitrosanao, de olo mampitrosanao, de tsy maintsy izay mba hetahentany koa zany mijereny fa tsy le anao ihany. Ka raha ohatra ka ny firenena mandroso rehetra zany tokony hoe 7 isan-jatony eo zany ny vola ampiasainy miainga avy amin'ny asany, zany avy miezaka ny manokana zany, de mba ny 3 isan-jato fanampiny zany no anaovana trosa. Ahoana moa atratrarana an'izany? Tsy fantatro ny eto amintsika fa ny zavatra fantatro ny ankamarozan'ny vola mitobaka eto amintsika de vola trosaina na vola angatahana. Angatahana koa fa miena koa le ataka, ary le ataka io manahirana. Tsika malagasy atsika na zany trosa zany na mangataka zany ohatrany tsy de mety loatra ny fomban-drazana. Zany mahay any ny fitenenanay azy maveta, zany hoe tsy mampanjary zany. Kanefa zay zao no velomatsika. Zay zany resaka voalohany. Resaka fahatelo, za zao nisy fivoriana teto nahatrehako nasainy namana de hoe ahoana nijery ohatra tany ohatra ny Arabia Saoudite zany, tany ataoko hoe tsisy ninina tamin'ny voalohany, de agnatin'ny fotoana 30 taona izy de efa lasa hitatsika iazakazany jiaby olo mahay bôly jiaby io zany fa tendeha agny aby satria agny be vola. Mandeha agny ianao tsy ahita bureau-ny Banque mondiale zany, ay moa bureau-ny Banque mondiale, ay bureau-ny FMI, ay bureau-ny ZOP, tsisy an'izany agny. De indraindray inona zany nataony fahaizany mitrandraka ny zavatra ao anaty. De fahatelo koa zany mbola fizarana zany hoe inona afahantsika mijery le vahaolana zany. Raha mijery zao le hoe vola zany mampiodina le firenena ray. Eo zany le trosa. Tsika moa mahantra rehefa mitrosa tsika de misy zany reo Banque mondiale reo mampidina azy, fa le mpitrosa privé moa zany de jana-bola be loatra no alainy de tsy hozakatsika, tsika koa mety tsy intéressé azy. Fa ny firenena aveo eo zany le hoe hetra lazainao. Tsika fa mahantra. 20 isan-jato io arakaraka le statistique za tsy tahiditra amin'iny zany olo mahantra. Amin'ny firenena lehibe renene, le olo manambola ka le hetra zany afahany mampiodina zany le firenena. Ary le olo koa zany manana orinasa zareo amin'ny firenena zareo, manana industrie zany zay mandoa hetra be de be, afahana zany miteraka zany vola hoety mifanjakana miasa. Fa eto amintsika olo fa mahantra veranga otrino alaino aminazy, de ny orinasa zany moa saika tsisy, tsika tsy manana industrie firy. De ny ataon'ny firenena afrikanina maro zany zao de hoe ireo ataoko hoe fananana zany na ananatsika no hoentina zany tsy zaraina ho an'olo mihitsy, fa ho atokana ho an'ny daolobe ho fanana firenena hitambarana, hoentina mamelona vahoaka manao sosialy, mampandroso mba tsy ankianandoa be loatra zany am'le trosa na mangataka.
ny zavatra anankiray fotsiny satria misy mba tiako avoakany Cédric kely misy an'ilay fafana makasika ny mponina eto Madagasikara les populations malagasy io marina professeur fa hoe sarotra no miresaka chiffre, sarotra no miresaka atao hoe mety ambony be ka tsy ho takatry ny malagasy rehetrarehetra fa na tiatsika na tsy tiatsika professeur dia io aloha nisan'ny mponina zany zao eto Madagasikara jerevo le faripenan'ilay malagasy le vaolana mahery vaika zany no angatahako an'izay vaolana avy any amin'ny professeur satria rehefa mihaino zany ianao mbola any anatina natao hoe asa programme mpanjakana somary lavitravitra fa androany aloha azo vahana ve io fantrany io, azo vahana ve io délestage io, azo vahana ve io lalana ratsy io, azo vahana ve io olana ara-pahasalamana io, azo vahana ve io tsy fandriam-pahalemana io. Professeur raha sitrakao raha nieritreritry koa de azo vahana io fa tsy androany ny fanombohana azo atao androany fa tsy hoe ho vita androany averiko indray le resako teo zany le fomba fiasany io zany amboany zay zavatra atao zany de zavatra hiodina amizay miampaka amle fiainana resiko zao manamboatra lalana mety lalana vita fa le vola hoentina ikojakoja azy tsy misy de amizay alohan'izay le mpandrarananao azy tsy voaloha vola de mampahantra le zavatra atao zay zany tokony ialana mety vitsivitsy ny zavatra vita fa le vitsivitsy vita de mampiova ny fiainan'olona resiko tsika zany izy verenako teo rano be manodina tsika tsy raha atsika tsy misakafo rano misy manampahaizana gasy mahay mamadika io azo solona azo sotroina magnino raha zany tsy atao resiko zany tsika zany tianao lalana be debe kilometra sisisa nefa zany magnino moa anao ohatra hoe avy Maintrano ohatra andeha Tananarivo ohatra na andeha Mahajanga zany zao andeha mandalo Tananarivo firy andro anao raha mandeha lalana ohatriny vola ilaina namboarana lalana nefa manao sambo fotsiny ianao manao hoe ataoko hoe port anankiray na tsy tovy amin'ny lalana 1 kilometra ary de mandeha sambo ohatra zao avy ao Maintrano anao mandeha Mahajanga 4 ora anao de fa tonga misy zavatra ohatran'izany zany talohatsika tamin'ny voanazo fahaleovatena ny safiditsika zany hanao roaplanina zany ny faneraserana betsaka de misy 4 angamba ny seranam-piaramanidina izy teto amitsika de hitanareo le roaplanina kely pilotaire reny ary mitatitra olo 20 mitondra entana sisa de zay zany no faneraserana natao teorina de anao lalana zao sisa nefa otrino lalana mitrosa otrinona tsika anaovana ny lalana ary mitrosa otrinona tsika ampiodina anazy de tsy ananatsika koa le vola ikojakojana azy de izy simba io nefa efa nifoanana le zavatra ka misy zavatra zany azontsika zany raisina lesona amle tantara ny firenetsika hoe afaka amizay tsika pidy hoe zao ny zavatra mahomby raha za manokana zao ohatra hoe hitrosa 4 milliards firy angamba firy zao tsy 3 millions de 3 millions dollars ny kilometra ray tsy aleo tsika nosy ry faritra andrefana rehetra iny azo anaovana port be de be i faritra tsinanana safotsasany moa mahery ranomasina fa azo atao ohatra de nefa lalana andeha am'ireny otrinona no ahitantsika an'izany na koa zany zay tsy azony ranomasina de fiaramanidina misy zavatra ohatran'izany zany efa tantara-pirenetsika efa niainatsika anjaratsika misafidy donc zany zay foto-drafitrasa hihodina
miantraika amin'ny vatana na amin'ny vahoaka ary hovitatsika ny ampiodina azy maharitra zay ny atao. Fa le zavatra tsy ho vita aleo tsy atao. Zay zany ray. Faharoa zany atsika ne manana arena be dia be. Raisiko hoe efa misy namana zany miresaka tadidiko Andriamatoa Gérard Andriamlerovasson miresaka ela be momba ny volamena ohatra. Ny firenena sasany ne misy zavatra atao hoe fananana iombonana de tsy azo atao fananan'olona olom-bitsy. Eto amintsika moa tsisy an'izany. Fa i volamena ne zao lasa zavatra be manana an'izany tsika. Inona moa tsy ahafahan'ny fanjakana manao an'izany ho fananany hoentiny amidy ahafahany. Atsika manana be dia be zany ny resaka momba ny hoe arena ananatsika ahafahantsika mitrandraka na arena ambany tany io na ambony tany io. Tsika manana hazo afaka manao trano amin'ny hazo. Atsika mbola voatery anao trano paoly na trano vato. Atsika afaka manana tany, afaka manao trano boriky. Misy fikarohana be dia be efa 20 taona mahery ao amin'ny CNRT. Za filohan'ny komite tatanan'io tamin'ny fotoanandro be dia be amin'izany zavatra zany, amin'ny fitaovana akora eto atoerana no anaovana ny trano. La zany mampanontany tena zany hoe ahoana moa reny zavatra reny tsy ampiasaina. Fa satria zany tsy atsika be no mibaiko ny tokony atao, tsy atsika be misafidy ny tokony atao, zay zany tsy fantatro. Fa misy zavatra azo atao mampiova ohatra ny mpambolitsika zao misy na ny voankazo zany na ny be dia be ananatsika an'io fa lo fotsiny io. Nefa misy fitaovana tsotra dia tsotra ohatra amainina fotsiny. Misy fitaovana tsotra dia tsotra avadika ataoko hoe jus moa afataratsika azy ahafahana zany misotro an'le izy. Za mbola tsy miteny mivarotra akory aky. De tsika zany misy zavatra hoe be dia be azo ovany te hiresaka raisiko ny zavatra fantatro. Zay Antsuite aloha makany Antsuite de mihinana crabe drakako zay any. De tonga le fotoana aloha io trandrahana miaraka amin'ny vahiny de azahoana devise de sinoa amizay zany nagnano azy de mahazo maro de maro kokoa. Fa ny vokany le devise io aloha mba anontaniao mairany aminay any na mba nahita devise miverina izy. Fa le drakaka zay eo tsisy tsony na le madinidinika fa ratsiratsy kely regny ary tsy voavidy. Ka rehefa tsy ahazo devise any merangatsy aloha ny drakaka mba azo hoanina. Ka nova zany misy zavatra zany afaka miantraika amin'le fomba fiasantsika zany hoe ino moa no atao hoe arena ikambanatsika ka iarahantsika migoka de tsy azony olombitsy zany ho atao fanagnany manokana. Satria io zany nomen'Andriamanitra ho atsika de io zany metitsika miotra. Misy zavatra zany azo atao ary zay zany nataon'ireny firenena reny Qatar zany iny tsisy nenino. Fa rehefa nitrandrahany na Arabie Saoudite zany pétrole fotsiny de dezaka. Fa rehefa io zany fananana hitambarany marina ny azy ny mpanjaka fa izaraina zany nanaovana ny zavatra be dia be de ohatrany hoe misy fiovany zany ary ny tokony hoe reny firenena ohatran'ireny zany alaitsika tahaka. Fa raha ohatra hoe fomba fitantanana zany misy ataotsika zay makatahaka ny an'ny firenena tandrefana fa mandroso zay ny vahoaka zany sady be karama ary manana orinasa afaka andoatrosa ka ampiarina amitsika tany izay 20 isanjato tsy hitany hoaniny orinasa tsy misy ohatrany tsy ho tafavoaka atsika. Asany mangataka lava mitrosa lava
dia tsy androso mihitsy. Hono a professeur satria miresaka an'izany ianao anisan'ny tena miverina indray zany ny ady hevitra androany niresaka hoe fitsinjaram-pahefana lay décentralisation izy io ary nany fanjakana aza tamin'ny herinandro ambondry teo dia nanao karazana fikaonando mihitsy makasika an'izay ataontsika hoe décentralisation zay raha mandinika an'ireo ataontsika hoe mpisehatra leader politique maro samihafa raha tsy resaka manokana ny député cité intérieure riana solony aiko zay manao an'ity le miava tory ity mivoy an'izany atao hoe décentralisation zany miresaka azy io ihany koa ry ajo andriana narvelo saika miresaka azy io avokoa androantsika miresaka ary mitena manahirana dia hoe ohatry ny ahoana ny valam-pamarita ny professeur Alain Tindrazanarvelo ny tena antsoina hoe décentralisation marina satria dia samy milaza mahay sy miteny anazy io avokoa raha mijery ny lalam-pandrena antsika efa mamaritra sady an'izany fitsinjaram-pahefana zany ve ny lalam-pandrenana malagasy androany saingy izy tsy ampiarina fotsiny sady tsy mbola io lay ataontsika hoe lalam-pandrenana raha ny fahitany professeur Alain Tindrazanarvelo azy. Tena voafaritra mazava tsara amin'ny lalam-pandrenana fa tsy nampiarina mihitsy hatramin'izay. Io tompoko anisany vahaolana nampandroso ny firenena rehetraretra. Zao le izy ny atao hoe ny aloha mialatsiny mampiasa teny frantsay aho satria mbola zay autonomie administrative et financière. Za zany mba nieny le hoe atelier hoe farany nataony gouvernementa momba le décentralisation. Tena mialatsiny fa tsy mifampiresaka tsika gasy. Tamin'ny taona 2014 nanao boky zahay. Satria tamin'ny 2012 zany rehefa hametraka an'io décentralisation autonomie des provinces zany hoe faritany mizakatena dia nisy hevitra tsy nazava mihitsy nandraisan'ny olona azy le hoe mizakatena dia niraisin'ny olona hoe mahaleo tena tsia dia tsy mahaleo tena fa tamin'ny boky io zany zay niarahan'olona be dia be roa taona ny fandinihana hoe inona ny atao dia hoe rehefa tsy mety amin'ny olona zany le resaka hoe faritany mizakatena dia leo tsika hiteny hoe interdépendance unifiante des provinces. Zany hoe faritany zany mifamatotra mba hifampiankina ka hitonga fifamatorana. Tena io boky io zany mbola any afaka afarina amin'ny FNAC moa mpivarotra boky a Frantsa na jerena internet dia hoe Madagascar vérité et défi. Tsy hoe mena 4 chef district, mena budget bebe ny commune tsy zay mihitsy. Ny fomba nanomboana ny eritreretan azy zao ohatra mandrapaha hoe fa ny tena tanjona hoe manana olom-boafidy komity na conseil municipal ny commune, ny conseil régional ny région ary ny conseil provincial ny province. Zay ny amin'ny lalam-panorenana. Ny conseil municipal dia ny ben'ny tanàna indray zany ny olona voafidy ny vahoaka ary ny chef de région zany dia olona voafidy ny vahoaka. Inona moa ilanan'le conseil sy le olona voafidy? Reo olona reo zany no hanapaka zao ny filana atao aminay atao anatiny 3 taona isa-taona. Atao anatiny araka an'le nazavaiko teo hoe na 3 taona na 5 taona io dia asitsy isa-taona arakaraka an'izay fiovan'ny filana misy. Ary ny fanjakana indray no ametra hoe
reto ny lalam-bola azonareo atao atratrarana an'izany. Ary raha ohatra ka manambola le fanjakana, zao ny fanampiana avy aminay fa nareo zany afaka manao an'izao, afaka manao an'izao. Zay le tadiavana. Zany hoe raha zay voapetraka, samy afaka mandray anjara daholo isika mianakavy ampandroso le zavatra any amintsika. Satria manko le zava-misy ene efa nisy fandaniana 20 taona lasa zay nanao programme be de be zahay zany hoe miaraka amin'ny Banque mondiale de zao foana fanontaniana mipetraka. Atsika zao zany rehefa anao sekoly mitovy aby na ny efitra na ny le sekoly. Nefa tsika zao mahafantatra tsara fa amin'ny toerana ria mety bebe ny zaza, ary bebe ny zazakely, ary ny atonontonony, ary ny tanora, mety tsy hitovy le filana. Fa rehefa mivoaka avy amin'ny Banque mondiale avy any de zao zao de mitovy amin'ny plan. Tegna rangahy azy ity be rangahy de ohatran'izao foana ny zavatra atao fa 80 taona. Satria zay zany ilana zany. Ka le hoe io zany zay anisan'ny vahaolana tsy ampiady seza koa. Tadidiko tafiresaka tamin'ny président Orlando Roosevelt, ary zay mo propagande nataony 5 taona lasa zay. Raha ohatra ozy izy arivo sy 500 amby miliara zany ariary atokana ho an'ny commune zany. De raha atao salanisa tsotsotra de eo amin'ny 20 million zany ariary isaka ny commune isa-taona zany. Tsika zany mandany eo amin'ny 8000 miliara. Zay zany moa sorabola manodididina zay zany hoe isa-taona zany. De mieritreritra hoe raha mahazo an'izay zaho rangahy raha ohatra zay tantana hoe toko hoe mety hoe ambanimbany voatra mahazo 300 400 sasany. Zaho raha mahazo ohatra efa 100 million isa taona ka misy miaraka amin'ny olo voafidy antoerana, tsy aleoko rangahy magnomerany mandry tsara toy zay no ministra. De kanefa mitsika zao raha ministra zany tsy mana fahefana na hanindro miara-miasa aminy tsy vita marina anio e. Donc zany misy tena zay hoe fahalevana afana sady mametraka adidy autonomie ataoko interdépendance unifiante, zany hoe fifamatorana mampifanatona, fifampiakinana mampifamatotra ny eran'i Madagasikara, ary fanamby koa zany mba hifaninana amin'ny fampandrosoana zany amin'ny fandraisana anjara amin'ny vatana. De zavatra ohatran'izay zany vahaolana fa tsy le hoe ampitombona ny fiankinan-doha amin'ny sefo mizara raha. Zaho nga naheno hoe izara vary malahelo ao. Manana tany azo ambolena tsika 20 miliona hektara de hizara vary atsika. Mampieritreritra tsy mahita vahaolana mihitsy ve tsika hamboleny vary afahatsika hoe afahany avatsika, satria tsy manana zany le olo zany apelatanany le olo mpamboly vary tsony zany ny fahafahany mivelona amin'ny vary. Angamba zany na ny voaniny fotsiny aby. Zavatra ohatran'izay zany tokony hoe io zany le tsy fitsinjaram-pahefana izy fa tena hoe omena andraikitra ary omena fahefana ny daholo amin'ny zavatra. De efa nisy zavatra so miteny hoe tsy mahay an'izany reo, tsy marina zany. 20 taona lasa zahay nanao ny fivoriana mandritra ny
dimy taona mahery be deaibe zay niaraka tamin'izany ministra Yarson Aldemarman ary Andreas Monique, professeur Raphaël, be deaibe ny raha ny fanjakana nanao an'le izy ny jery isaka ny commune inona ny tokony atao, inona ny teknisianina ilaina, inona ny zavatra atao, efa vita any zany. Donc hoentina manampy le fametrahana andraikitra sy adidy afany zay. Zay ny tokony ataotsika, zay no maika amitsika, de rehefa tsy vita monko tsy fanometsiny. Rehefa tsy mandeha fara am'izao hoe ataoko hoe olo vitsivitsy manapaka raha jiaby, zagaga président raha men'olo tsiny raha tsy vita le raha. Satria ny sasany mitazatazana fotsiny mora kokoa le mitsikera, mora tokoa ny raha satria le olo koa tsy mahazo andraikitra sisy. Fa samy mena andraikitra, samy atao mazava tsara, de zay ny mety hoe sady afahatsika mifankatia bebe kokoa, afahatsika samy mandray andraikitra ary alantsika amle fifanomezantsiny lava. Mazava tsara mihitsy ny farany fotsiny ray mbavakely fotsiny satria fantatry professeur tsara ny amin'ny hoe lalam-pandrenantsika ny amin'ilay fifidianana zay tokony atao na eny anivo amin'ny faritra na eny anivo amin'ny faritany miaraka amin'ireo mpanolontsaina maninona zay zavatra iny tsy mety atao resaka vola ve ny olana sa ohatrany ahoana ihany koa azo tanterahana ihany koa zao manko zao hiatrika ny atao hoe fotoana mpifidianantsika professeur ohatrohatrany ahoana no afahana mametraka an'izany sa miandro ny seny ihany koa ikarakara an'izany zavatra zany. Za zany miverina foana hoe tsika ve vonona mpandroso le firenentsika satria resaka fifidianana zao anao tsy azoko mihitsy maninona mazava tsara ny ao amin'ny lalam-panorenana hoe isaka ny 5 taona ny fifidianana. Maninona ohatra zao misy firenena raisiko ny États-Unis ny azy de fa misy daty tsy miova am'izao daty zao fifidianana ny filoham-pirenena, am'izao daty zao izy mandray ny asany, am'izao daty zao sy ny sisa. Maninona antsika rangaha efa zao ankatokony zao tsy vo herinandro zay vo fantatra hoe zao ny daty. Tsy azoko. Nefa zavatra tereny lalam-panorenana tsy maintsy atao. Vo faharoa, manino vola anaovana azy io angataha amin'ny olo foana. Miverina foana zany am'le hoe zavatra tsy maintsy atao fa tsy voaomana. Ary fa maninona ihany koa ny fitondrana ny fandimby tsy nisy nasana anao an'ireo fifidianan'ireo. Zay ihany koa zay misy zany mampanontana hoe tsy vonona atsika oa. Tsy vonona atsika. Raha misy antaninao tsy miteny hoe ilaina zany fa tsy vonona atsika. Sa hoe mafinaritra kokoa le mivangongo aminao zany ny fahefana sy ny fananam-pirenena rehetra. De nefa efa hitatsika fa zay fomba zay zany vao maika mampianatra atsika, mampahantra atsika. De tokony hoe zavatra hoe ataoko hoe tsika zao ankatoko ny fifidianana, tokony tonga de mivoaka fifidianana manaraka am'izao de samy miala. De efa petraka mihitsy zany hoe isa-taona dikan'izany mila vola ohatran'izao atokana sy sisa. Mahita an'ireny miliara be deaibe ireny, miliarina dolara mihitsy le izy. De zao rangatsika mbola angataka 140 miliara dalara. Ohatrany tsy mety amiko mieritreritra azy, marary mihitsy saiko mieritreritra azy fa tegna moa zany tsy mitondra, tsy miatrika le andraikitra de ohatrany hoe manamora zavatra. Misy antony matoa tsy vita izy io fa tokony hoe ifanarahantsika mihitsy hoe za moa iny resako teo le resaka fifidianana ty tsy de fombatsika izy io tsy indrindra fa raha fifidianana araka ny fieverany zareo tany tandrefana azy io tsy mety amitsika izy io tale.
inona no mahatonga an'izay le hoe tsy mety zay professeur? Hoazavaiko le fifidianana eto d'abord 10 olo teo président. Raha tseranao olo mivezivezy aminareo eto raha navela zany mety 10 olo teo président. De ino ataon'le olo raiky teo lany? Fitapitahany aby na gafigafiny aby na ataony zay haratsiny na le 7 ambiny. Mba izy raiky hitavela. Fa rehefa lany eo izy sahira izy ary miaraka sahira atsika jiaby. Hitatsika tsara ho fantanatsika fa ity Madagasikara antsika ty eo amin'ny olona 3,000 ny ilana manatraikefa ampiodina azy ara-dalàna. Farafahakeliny io am'le hoe ataoko hoe asa hoe andraikitra ambony zany ilaina zany raha tena hoe ho fenona. Iza amitsika eto antoko politika na mpitarika politika manana an'izany? Tsy misy. Ary zay miteny fa manana an'izany mavandy. De zay zany mahatonga zany hoe manahirana ty fandaminana nyty resaka fifidianana. Satria votery hiady tsika samitsika de ohatra olo hoe nagnenjika anakahy, tiampigady anakahy, ino magnaratsy anakahy, eran io avy amizay boka eo lany olo iny iantso anakahy, zaho tsy agnano. Ny ainako manokana mihitsy zany tamin'ny 3,40 zaho mba nilatsaka, zaho tsy lany, zaho tsy nagnampo deuxième tour. Ny alako Madagasikara teto tonga de natsony président régional mampianina zay moa tao gouvernement fangahazo tsara anao tao ambassadeur mieritreritra zaho tsy agnano satria avy amin'ny zalahy reto natonga tsy lany. Tsy mety raha nataoko tamin'izay fa tsy nagnano ao nendako agny nandeha zany nandeha nagnano année sabatique afaka magnano an'izany moa zay mpampianatra. Bokeo nimpody avy agny aho zay vo raha iny roa mbo miampy anao aty mieritreritra tsy maintsy atao. Ohatran'izay zany le izy mampiady io. Tsy io zany tsy totratsika io, ny antsika teny rana foana ny tena totratsika. Ka anatintsika mantsy io zany zao le rafitra misy hoavy zao ny fifidianana io fa tapaka hoe 7 novembre no premier tour ny amin'ny fifidianana filoham-pirenena, 20 novembre ny deuxième tour. Misy rafitra napetraka hatramin'ny tetezamita ny CENI zany raha ny ministère ny ati-tany nazatratsika teo aloha nametraka rafitra anankiray isaritsika. Tsika moa nanana ny cour électoral taloha, ny cour électoral spécial, zao moa ny ACC no manao an'izany asa zany. Zay le rafitra républicaine mipetraka eto amitsika zany zao raha mieno ny professeur nefa za de hoe tsy mety ve zany rehetrarehetra zany fa andeha hiverina ifampiera ndray tsika hoe iza no atao filoham-pirenena le zavatra hoe azo tanterahana faisable réaliste ve zany resaky professeur zany? Réaliste zany raha ohatra ka tena ampiarahana amin'ny lendrasaina teo zany fizaraina ndraikitra sy fanomezana tena fahefana manatanteraka sy mampandroso ny eran'ny Madagasikara. Io zany za zany mialatsiny mba tanatiny zany nino fa mety io. Metraka io hoe fomba fandaniana zany niainan'le CES lazainao zany avy eo tsy mety hoe CENI zavatra. Fa rehefa jereko akatahaka ny any velany fotsiny ataotsika. Tsy mifanaraka amin'ny soatoavina amintsika amin'ny toetsaitsika, fomba etitsika mifandinika. Ohatrany ahoana mety hoendriky le ifampiarana raha azon'ny professeur azavaina kely? Ohatrany ahoana? Iza mifampiera amin'iza, ohatrany ahoana ny endriny, ohatrany ahoana ny fomba hanatanterahana an'izany raha eto Madagasikara zany raha somary velaberatsika kely fotsiny. Iaina amin'ny zavatra ny ainako tany amin'ny vondron'ny firenena afrikanina.
Ianareo ao amin'ny vondron'ny firenena afrikana io zany ndraindray zany ela be le fivoriana, ela be le fanapahan-kevitra satria ao zany tsy misy resaka hoe maronisa rehefa mandray fanapahan-kevitra fa teny arana no entina manavaka. Inona le teny arana? Ohatra zao za manana hevitra, Madagasikara manana hevitra de voahira ka zao ny anay Madagasikara. Raha mbola misy ray amin'ny mpivory ao zany tsy manaiky de tsy tapaka le hevitra. Anjarako manova manatsara le hevitrako, aresy lahatra le namako de am'izay iafarany zay voalany le hevitra. Zavatra efa iainana zany, zavatra efa misy satria nalaina tahaka satria tsapa fa le resaka maronisa ty zany dia mametraka olana. Nefa ohatra zao rehefa ifidy de mipetraka le resaka maronisa de voky ndray le ady zany tsy fanarahana. Fa rehefa hoe sarotra le ahitanan'le fifanarahana, ela manaela zavatra fa rehefa tody iny de tsy miverina amin'intsony le izy fa rehefa iverina satria misy zavatra mandalo. Za zany mampieritreritra hoe tsika ve miverina foana iaina amin'ny fakatahaka ny tany tandrefana. Zay tsy mitovy za ny aina ela be ny tany tandrefana, tsy mitovy tompoko ny soatoavina, tsy mitovy ny fomba fisainana, tsy mitovy amintsika ary hitatsika fa mampahantra tsika le laniny sy fomba fiasa nampitandry zareo amintsika. Fotoana kosa be zao 3 taona aoriana ny fahaleovan-tena mba ho jerentsika hoe inona mahatsaratsika. Azay io anjarany zao ne mbola misy inona mahatsaratsika tokony lesahana zany, tokony jerena zany. Io zao fivoriana ataon'ny CENI farany teo PDB tsy tonga. Efa olana ne zany. Karaha ohatra ity le fifidianana heverina fa ho tanterana amin'ny novambra sy desambra ty mety mbola tratratsika ve raha zay le sosikevitra hoentiny professeur zay? Za zany tsy mahafantatra na ho tratra na tsy tratra fa ny anjarany mpitondra miezaka mandamina le zavatra ho avy. Averiko ndray aoka tsika zany tsy hiditra amin'ny ady an-trano. Tsy misy manana olona 3,000 afeno zavatra. La preuve tsika ne mahafantatra am'izao mbola misy direction tsy feno e. Efa taona sy tapany. Fantatra tsika BDB masovo tsy manana masovo e. Mety resabola fa mety resak'olona koa. Donc tokony hoe le fomba fiatrehana le fifidianana mihitsy no amboarina. Fa raha mbola hoe ainao ohatran'ny fataon'ny vazaha manana olo maro, manana zao sy sisa, tsika tsy manana de eto fanipakakarona eto de miala tsiny ohatrany tsy ho tafavoaka. Ary ino zao zany mahita zany me mafampana le raha misy zay koray zay champion judo sa manakory présidence teny raiky koa fatandremo fa misy raiky koa 6e dan karaté la avitra raha ty ranga oka kosa tsy mitonga am'izany tsika allo alaminy ihany allo fa le fanenjehana le raha zany allo ajanony satria lasa lavitra loatra. Manana andraikitra amin'io zany zay mitora kehitriny, manana andraikitra amin'io fantatro inona ny azony atao fa raha ny logika ny zavatra miseho am'izao tsy tsara ho an'ny firenentsika raha mijery ny le olana zany mianjady amin'ny tsy vaholana zany ny zavatra iseho eo na izy any satria le olana BDB fianarana tsy mandeha, fahasalamana tsy mandeha, lalana tsy mandeha, tsy mana trano olo, tsy mana vokatra tsy mandeha, lavanily moa tsy teneniko manahirana PDB problème raha tsy ny rehetrarehetra mihitsy mamahany io tsy voavaha io ary mavandy zay miteny hoe zao mana baguette magique anao an'io fa natao daholo zany fa tsy natafavoaka hoe ahoana zany lalana tongavana am'izany.
Le fifidianana moa tsy maintsy atao satria tsy maintsy misy atao raiky sefo fa le raiky atao sefo io tokony efa eritreritra sahady hoe ahoana ametahako andraikitra amin'ny rehetrarehetra afaka agnano. Misy fiteny amintsika hoe zarazarao anjakana, io averiko foana zany teny amin'izany, dika teny diso no nataony galeniana io, na dikany hoe diviser pour régner. Tsy zay tokony sotoavinantsika gasy. Sotoavinantsika gasy, partager pour régner. Tantara ny firenena ty, maninona misy 12 ny tendrombohitra samy misy prince aby Antananarivo. Rehefa anao mpanjaka, raha lahinao reo tsy ataonao prince, reo no mamono anao. Tsy zay ny tantara firenentsika. Na fo koa iza, mamako Sakalava, donc reo na Sakalava io na tonga Sakalava io avy atsimo agny tonga hatrany avaratra, satria rehefa misy lasa mpanjaka raiky, le raha lahiny tsy faly igny mitondra fanagnany lovany sy zavatra mandeha mifindra. Zay zany karaha tianao hipetraka le olo, zarao le izy. Zay mahatonga hoe aleo apetraka io autonomie io. Fa io mahatonga antsika hiady raha raiky aby. Ino atao mambarako teo, ameo moa budget 400 millions ariary isan'andro, zao rangaha ataonareo maire ny mandry tsara mbo bevata fa ataovy maire kelikely agny, haiko za vita raha. Fa raha ohatra ka ny maire amenao budget nefa tsy tonga amin'ny herintaogno amin'izay subvention, ty koa misy zavatra teknika kely tiako zaraina. 20 taona lasa afahan'ny fanjakana zany manery misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy tanteraka, de rehefa lasa mamoaka le lalànany le volam-panjakana zany, misy ny atao hoe subvention, misy atao hoe transfert. Le hoe transfert io zany karazany vola tsy maintsy alohan'ny fanjakana ary tsy azo ahodina. Fa le subvention io ny ministra ny mikarakaran'le androm-panjakana zany no mahay hoe am'izao ny andefasana azy, am'izao andefasana azy. Ny foanana tsikelikely le transfert lasa subvention le raha. De indraindray zany tsy ampy vola de jany volan'ry, de tsy mahazo vola le commune. Efa nisy retreretana zany hoe mandra-pahipetrahany hoe tegna hoe olom-boafily, tokony avadika transfert daholo ny vola, de igny transfert igny hain'ny banky igny fa tsy maintsy alohan'ny fanjakana, garantie amin'ny fanjakana, de azonao andehanana zany hoe na avansy na mety mihena kely fa afaka tonga de miasa. Fa raha subvention, vola baoritra ndraikindraiky izy io tsy tonga, de nefa nampitombogny ny anjarany subvention. Misy zavatra tsotsotra zany azo tonga de atao, zany tsy mila magnova constitution zany tsy mila fa ao amin'ny solombavam-bahoaka fotsiny manapaka an'izany, de zavatra nisy efa nisy ary efa niaignana zany ohatra zao zany natao ny arovana ny Hermad ohatra, ny Jirama, satria volan'regny zany ministère manko tena tsy mandoa vola io. De rehefa atao transfert izy io de tsy maintsy alohan'ny trésor na manambola anao na tsy manambola amin'ny budgetnao, ohatran'izany ny karama amin'regny le zavatra. Misy zavatra efa nisy zany fa tsy hoe zavatra efolony. Misy zavatra zany fomba fiasa zany tokony hoe makalesina atsika amin'ny tantara-pirenentsika. Mankasitraka professeur hivadika resakafo-tsika fividianana iny tsy maintsy andraisantsika kely raha rotona kely anisan'ny adihevitra moa mety hoe tsy azo itovirana ny mahakasika ny resaka zoom-pirenena ny filoham-pirenena Andrinina Rajoelina azo heverina fa efa nitondra ny fahitany ny heviny ary ny fanohikeviny izy tena izay voakasika mihitsy tamin'ny alahady lasa teo, betsaka ihany koa ny adihevitra ara-lalàna ny débat juridika zany mahakasika an'izy iny, fa ny anahy zany tena te hiresaka ataontsika hoe angle hafa mihitsy raha sitraky professeur zao no manahirana le adihevitra zany, de any amin'le hoe ahoana no mety ahafahanao zany mamaritra ny atao hoe maha olo-pirenena malagasy
anankiray mihitsiny zany satria lasa tonga any amina resaka hoe rasiny samihafa tsika fa ho anao manokana lay famaritana ny maha olo-pirenena malagasy mihitsiny no hoe tiako horesahana aminao professeur Alain Tendrazanarivila. Yaha, misaotra amin'ny fanontaniana fa io zany de zava-dehibe zany. Io moa zany rehefa misy olana miseko ilaina koa zany amin'ny firenena afahantsika mametraka zay fanidinena zay. Za koa mba nanontany tena inona tokotra moa ny atao hoe olo-pirenena. Mba fatako kely zany hoe manaiky zany fa ny teny malagasy zany no ataoko hoe ny tenin-drazana zany. De mieritreritra hoe haranga manahirana na zany aby. Reo zanako reo mahay teny gasy fa reo fa tsy mampiasa ny isan'andro. Very zany maha olo-pirenena azy. Izaho zany diso aho tsy nampianatra azy hoe tokony tsy maintsy mampiasa an'io anao. Ary tsy maintsy io zany no atao isan'andro. Aiza ny andraikitra ny fanjakana, aiza ny andraikitra ny sekoly, aiza ny andraikitra ny ray aman-dreny, aiza ny andraikitra antsika tsirairay. Misy koa zany le hoe manaika ny saina, hoe io saina io. Fa io zany tsisy faninona moa tokany saina io, ino fandiniana an'io, ino famerenana an'io zavatra. Fa misy zavatra lehibehibe kokoa zany zay tokony ifanarahantsika. Ny zavatra zo zany hoe afaka mividy tany, afaka manao an'izao haitsika. Fa ny zavatra tsy azo atao de be dia be tsy mahafantatra. Za mesany tsy mahafantatra. Za zao nivoaka an'iny zay vao zay ke lalàna ny Madagasikara ty. De misy zany zavatra tokony ifanarahana na ifanazavana atao momba ny maha olo-pirenena. Nijery zao misy boky zay vao nivakiako voatsela le hoe ny azy zany ny anisany soatoavina mena vokatra zany de hoe tsy maintsy miasa zay vao velona. Io zany efa nisy nampiasa an'izany tsika teto hoe président Tsiranana hoe asa fa tsy kabary. Hoe asa ny velomana fa tsy kabary ohatra. Kanefa ino moa ny atao hoe asa? Ino ny atao hoe asa mitsika? De rehefa ino atao asa de ino zany ny andraikitra ny fanjakana ampirobona amin'izany. Ohatra manao porte madame hoe asa zany. Fa efa nisy programa ve nampiroboroba an'izany atao amin'ny fanjakana. Satria raha vao ny zavatra zany ataontsika hoe ty zany karazany hoe obligation zany hoe adidy zavatra tsy maintsy atao. De tokony anjara ny fanjakana zany mametraka ny afahany tsirairay manao an'iny. Ohatra zany hoe asa be anatiny, maha olo-pirenena, tsy maintsy miasa, tsy maintsy mandohetra. Ino ary zavatra ataon'ny fanjakana afahako manao an'izany. De io koa maha olo-pirenena ohatra zao hoe tokony misy fanamby hitambarana. Ino moa fanamby hitambarantsika ty? Mbola tsy zazany, tsy mahavaly an'izay, tsy mahafantatra. Nefa zavatra zany tokony apetraka mazava tsara na ny ankizy vao mianatra de efa tokony mahafantatra an'izany. Hoe zao tsy maintsy hotratrarintsika ho an'ity firenentsika ty. Ohatran'izay koa ny fananana hitambarana. Ndeha manontany tena gasy dia manana tany eto aho. Fa rehefa zaho angala tany tsy maintsy mbola mangataka, tsy maintsy mangataka zany tsy manana aho, tsy tompony aho zany. Afaka mangataka aho fa za tsy tompony dikan'izany. Be dia be zany zavatra hoe tokony ho efa telo amby enimpolo taona zay na tsika na faleotenitsika tokony ho fanarahana am'izay zany mazava tsara. Miteny ianao mila référendum ve zany mila zavatra tsy voatery. Eo ny fiarahamonim-pirenena ny tokony hoe miezaka manao an'izany, mamaly an'izany hoe inona marina moa ny adidy fanamby ary ny tsy azo atao
rehefa olom-pirenena anao ohatra hoe tsy azoko atao ve manao an'izao amin'ny fomba tsotsotra kely zany mba ahafahantsika zany miala amile zavatra nitsy satria rehefa tsy mazava zany le zavatra reo de isaka ny misy zavatra miseho zany na hoe fotoana ohatran'izao akaiky fifidianana de lasa hiteraka olana foana zany amitsika ary ahafantarany tsirairay koa ngamba mahatonga olo amitsika eto zany tsy miady eto re tsy miady na zony zany tsy miady satria fiheverako azy tsy hoe raha tsy hainy fa zony io zavatra io de ohatra nitany hoe mandeha de ho azy nefa mety misy amin'ny maha-olom-pirenenantsika zoananatsika ohatra zao hoe za zao hoe zavatra hitatsika zany za tsy hoe zaho tsy tia vahiny fa raha zao raha nga mandeha Madagasikara agny misy vazaha hitako be vazaha zao i hoe manevatevana ka zaho amaly satria zaho an-taniko zaho manana zo izy olom-pindra andalo ohatra raha ohatran'izany kanefa atsika zany be zany tsara averina mazava tsara zay tsika manana mpahay-lalàna maro société ino reto société civile reo mariny hoe tsika hiaro any tontolo iainana raha jiaby fa alohan'ny tontolo iainana olombelo eko tontolo iainana hitako hoe mila raha indraindray misy raha sarotra be zany adivantsika le raha tsotsotra ilainy daholo be zany indraindray zany tsy vitatsika de za zany te hiverina amizay hoe aloranga ararotiny io adihevitra be mivoaka io hitondrana vahaolana zaho tsy manana fa za mino fa reo hoe société civile reo mpahay-lalàna na amin'ny université na ny akademie malagasy mety manana vahaolana amaritana an'izany de hoentina hojereny daholo be mba farafaratsy ny ahafantarantsika fotsiny aloha ino ny ao amin'ny lalàna androany ino tsy azo atao ino azo atao ino fanamby ino ny adidy ka am'izao fotoana isy ny adihevitra zao mihitsy no heverinao fa tokony jerena an'izay lalana zay sa hoe ndrasana régime vaovao zay tonga eo professeur Tendrazanarivelo efa misy olona nandinika an'izany za mino fa efa misy olona nandinika an'izany na any amin'ny université na amin'ny akademie na amin'ny société civile na amin'ny toko politika ary fa tsy enona ona zao amoahanareo an'izany zavatra zany mba hialanay zay tsy mpahay lalàna zay olona am'le ataoko hoe le ady lahanay politika io normal io rehefa mahita hirika de mamely kely iny koa bon faty tokony hiala am'izany tsika zany satria mampahantra firenentsika aby le zavatra miseho de aleo zany tsika zany mba hirika hidirany manam-pahaizana amin'ny lalàna ny mpandinika ty fiarahamonina sisa amoaka an'izany hoe zao raha ny ao amin'ny lalàntsika ao lam-panorenina na zavatra de reto zany ny zavatra tsy ampy de tokony hoe hodiniana fanarahana de atolotra ho an'izay olo te hanao président eo lalany satria na ny lany na ny tsy lany tokony hoe mba mana olo te handray andraikitra hoe zany de rariny raha ohatra ka omena azy le hevitra eny ary professeur marana ny fandarana tsika ety-pamarana na raha roto kely satria ianao moa anisan'ny olona ty fanetreteny zay nefa fantatro mety faiza manao anao eo amin'ny atao hoe tontolo ny fifandraisana iraisam-pirenena ary ararotoky kely ihany izy io efa natsitoky kely ihany moa zany tamin'ny fandarana ny rana tamin'ny filohan'ny repoblika ny farany herinandro ny alahady lasa teo any manoloana nzay mety opposition ny Madagasikara eo ihany koa no mety isiny ny fivorina ny Saint Petersbourg zany de ao anatin'ny Russie, Afrika, maro samihafa no mety ho fifandraisana Madagasikara sy ny Chine raha miresaka ny BRICS ihany koa tsika reto le Chine le firenena le manana ponina betsaka indrindra ohatra ny Chine sy Inde zay tena hoe hiakatra amin'ny laharan'ny économie voalohany eto eto manery amin'ny tany raha ohatra ny Chine mety efa larana fahatelo raha tsy efa larana fahatelo aza Inde eo ihany koa la Afrika raha vao miresaka tsika satria Madagasikara ao anatin'ny
afrikanina zany zay hoe miezaka miady ny toerany ny laharany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny fifandraisana iraisam-pirenena, ny géopolitika mihitsiny zany a manoloana zao zava-misy ao. Ary fantatrao tsara fa rehefa manomboka mifo zao Afrika dia mamoaka hoe izay no mamelona ny occidentaux na ny arena anatin'ny tany na anaty ranomasina na ambony tany, zany rehetrarehetra zany no mba tiako ady hevitra kely hoentina miaraka aminao professeur aiza marina izay ataontsika hoe anjara toerany Afrika manoloana an'izay iraisam-pirenena zay. Aiza marina mety anjara toerany Madagasikara manoloana an'izay iraisam-pirenena zay tompoka. Misaotra amin'ny fanontaniana Zandribe Gaskara satria tsotra dia tsotra le valiny. Afrika dia atsika miteny zao zany no anivony io fiovana be dia be io, satria ny firenena rehetra zany zao manaiky ny kontinanta rehetra, fa ny fahazahona io kontinanta afrikanina io no hoentina mampandroso an'izao tontolo zao amin'ny taona sy vitsy maromaro mbola hisiny zao fiainana an'izao tontolo zao. Io firenena Afrika io koa zany taloha zany nafantatra an'izay fa tsy resy lahatra, fa tatoato zany ministra Ndraramba iny fitolana no mikazy tany Lomé tamin'ny 7 volana May dia hoe ny teny mazava tsara tsy mety aminay intsony le anjara toerana ametrahany an'izao tontolo zao anay. Mazava tsara. Ary io fivoriana io moa mbola hitosy zany amin'ny volana Oktobra, ary betsaka kokoa efa mandeha zany zao ny fanomanana ny fivoriana io. Izy io zany ohatrany famifakafantatra zany ny famifanoratra ministra Ndraramba iny Lomé mo no tena manetsika le izy, fa mahizy azy zany miantso manokana zany izy tonga dia miteny izy misy an'izao raha ahoana atao tokony fanaraka atsika tsy anaiky tsony. Dia zay zany ray fa namafisy ny filoham-pirenena afrikana hitatsika le fivoriana atao Paris farany teo dia hoe mazava ny tenin'ny filohan'ny Afrika Atsimo zay tsy mpangataka. Mazava ny tenin'ny filohan'ny Keniana na ro Banque Mondiale veranga zavatra trosa efa alohanay imbalo alohanay izy trosa ataonareo tsy mety aminay intsony. Ahoana nareo fotsiny manapaka, ahoana ny lamina apetraka anareo, lamina olona tamin'ny ady lehibe faharoa zao efa zavatra hafa. Ka zay zany ray ny Afrika zany zao zany sady ekeny olona fa any ho avin'izao tontolo zao, fa ny ao anatiny koa zany manaiky an'izay ary tsy anaiky tsony. Zay zany ny zavatra voalohany. Madagasikara malahelo zany amin'ny voalohany kanefa manatena fa zavatra afaka iova. Isorako zany hoe tamin'ny nandefasan'ny président Njaonary mampianina azy zany izy tataraiky tao nalainy zaho andeha agny tany Addis Abeba satria nahitako zavatra betsaka. Io Madagasikara io anisany mpamorona ny vondrona afrikana, ary de tena raisy ny olona ho mpitarika ary manana hevitra tokony hoentina mampandroso ny Afrika ray manontolo. Ary zavatra zany tsy tonga ho azy tsika zany le tamin'ny tantaran'isy io vondrona io nisy ny atao hoe OUAM, Organisation Union Africaine Malagasy, tamin'ny fotoanany fahaleovan-tena. Fa ny filohan'ny Tanzania tamin'izany président Nyerere niteny tamin'ny filohan'ny Madagasikara président Tsiranana hoe ahoana moa nareo mitokana amin'ny M io fa mandeha fera raha fa anao OUA tsika fa anareo no manana zavatra bebe, zavatra tantara tsy azo kosehana zany nandefitra tsika malagasy ary manana torana
manokana amin'ny tantarany Afrika. Tamin'ny taona 180 zay na tsoromin'olo sady tsara tsony, io francophonie reharehan'ny le sasany io tao amintsika tompoko ny angany io fa ny OCAM, organisation communauté africaine et malgache, tao Antananarivo no nanao fivorina ananganana an'io fa nandefitra koa tsika satria ady atrano be zany firenena miteniteny frantsay rehetrarehetra dia zao nitsosokevitra Madagasikara hoe zay kely indrindra amintsika nomena azy de nomena ny Centrafrika de tany Bangui zany national siège le izy tantara-pirenena zany toerana. Rehefa zay zany masorovo tany kaina atsapa fa ty Madagasikara ty manana lanjany be zany eo amin'ny tantarany Afrika ary nandray anjara foana zany amintsika. Ka anjaratsika zany miverina amizay voninahitra amen'olona tsika zay, anjaratsika miady an'io malahelo mahita na masovoa tsy ananatsika any. Rehefa tsy nanana masovoa anao zany chargé d'affaires zany tompoko misy fivorina tsy azo ny atrehany, tsy mahavaka manapa-kevitra ary ambaniny olona le izy. Tsika nefa zao tapitra ny mandat tsy misy na masovoa. Ao anefa zany izy ndresana ho aby ny firenena. Misy zavatra zany tokony ho ataotsika. Samy manao daholo tsika io amin'ny anaratsika tena manokana. Nefa tokony anjarany ny firenentsika zany miady ny toera-moninahitra misy atsika anatin'ny Afrika satria io Afrika io zany no lalana afahana mampandroso koa. Misy tombony ray tsika mifanolobidorindrina amin'ny Afrika Atsimo. Ny BRICS tompoko no ifaninana amin'ny tandrefana. Tsika tsy afaka itaninana amin'ny tandrefana. Fa ny BRICS rehefa nao an'izany, ity ray ny firenena afrikanina anatin'io aloha zao de ray any le mifanolobidorindrina amintsika io ary zay misy tantara mampifanohy amintsika. Aza adino fa tsy adinony antoko politika mitondra Afrika Atsimo fa radio avy tao Antaninareniny no nanaovany zareo tolona mpanafana natongavany amin'ny toerana ohatran'izao. Raha makany nareo miresaka amin'izareo tsy adinony zareo zany. Taloha ary tsika zany tambola nianatra mbola kely tadidiko mamboly mangahazo ho andry zareo. Nisy an'izany teto tantara-pirenentsika zany tsy azo adino. Ka tsika zany manararoatra tokony hoe hieritreritra anararoatra zao fiovana lehibe misy am'izao tontolo zao mba hoentitsika koa zany miala amin'ity fahatrana be loatra mahazo ny firenentsika ary anisan'izany le hoe maka ny saroboninahitra nanatsika. Asa tsy fanantanjahantena iresahako azy farany tantara-pirenena tsika ne tamin'ny taona 1979 mpiazakazaka malagasy Jean-Louis Ravelmanatsoa finale ny 100 mètres amina Jeux olympiques. Finale 100 mètres fantatritsika zany fa zany faratapony amin'ny io le fifaninanana tsika le finaliste zany. Zao rangatsika na Jeux des îles ohatrany tsy voafehitsika ka. Io sarotiny amin'izany rehareha zany amin'izany tantara-pirenentsika zany tsika. Ary indrindra nareo tanora zany atomboka aminao zany be mitsangana nareo ialao adiady lahy ataonay io zaho mba agnatin'izany, zaho mba mpanao an'izany tsy afeniko zany de aleo mihitsy be dehibe ny zavatra azonareo sokafana iadivo io samy mandray andraiky to fa tsy mety tsony le manjaka tokana, tsy mety tsary misy tantara amin'ny firenentsika. Mialatsiny aho miverina amin'ny fanjakana ao amin'ny foko isan-karazany. Tsy nisy foko manjaka tokana zany, ny atao hoe mpanjaka tompoko de mitondra miaraka amin'ny rahalahiny foana izy. Fa raha vao tsy mitondra miaraka amin'ny rahalahiny, vonony rahalahiny io. Raha mahay tantaran'ny fokonareo tsirairay tsika gasy io, zay daholo tantaratsika. Ka mba tsy tongavana zany efa fataka zany. Aleo tsika tsy verina amin'izany, na ny ray aman-drenitsika raha zabentsika fa niala amin'izany, ka tsika zany koa androany koa tsika hiverina amin'ny zavatra ohatran'izany. Aleo mitady zavatra hafa, aleo mijery za tsy manana vahaolana ao. Fa aleo tena hoe nareo zany mitato fara
jereo vakio tantaratsika dinio tantaran'ny firenentsika fa firenena masina ty vozitr'Andriamanitra ary ty indray tsy orava mandrakizay diso le olo mihevitra hoe orava io fa raha io tsy orava io tsy orava io fa mandalo fotoan-tsarotra atsika manjary ny tanora zeo manarina le zavatra. Mankasitraka indrindra professeur Alain Tendrazana Arivelo tapitra ihany koa ny fotoanatsika bidibe moa zavatra tiana horesana kanefa voafetra ihany tsika mbola maniry ngamba ny iverenanao amin'ny manaraka na zanatrany misaotranao ihany koa satria somary ny azakazaka kely hatramin'ny voalohan'io herinandro io ny antso sy ny angavy anao hoe andao tsika hiresaka professeur andao mba haneho hevitra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ka dia mankasitraka anao nanaky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity tompoko raha misy afatra farany ngamba. Misaotra anareo amin'ny fanasana dia misaotra koa ny tsika mpiray-tanindrazana ny fampiaino raha misy zavatra nanafotoana ny teneniko averenao ty amiko raha misy zavatra tsy ampy alefasao ty amiko raha misy ny zavatra tokony hoe hoatsaraina dia aza misalasala dia mbola manome hery zany tanora azakivy anareo anamijaly zahay aman-dreninareo misy raha tsy hainay fa tsisy olo mpanao politiky zany anao fananina anao raha tsy manjary fa ndraikindraiky anao iny be programa fa rehefa tonga aveo tsy vita fa kosa mba raiso nareo ny lesona raiso jereo tatapirenentsika jereo zava-misy ary engany samy mitony aby antsika jiaby zay jerenareo zay mpanao politiky koa zay mahay miady fa zay koa mahay mifandamina fankahay zay io fa mantonina samy fankahay toetra fankahay zavatra ka aleo tsy zahay ny arahana fa zay zavatra teneninay hitanareo fa mety ataovy zay tsy mety ario dia misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vary dia samy tsaratsara aby atsika taon'Andriamanitra. Mankasitraka indrindra professeur ary mirasoanao sy ny ankonanao ihany koa tompoka. Misaotra tompoko. Isaorantsika rehetra tany tokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity alina ity ny fandarana kosa manome fotoananao amin'ny raha-pitsondray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko. Manolotra anao ny l'invité du jour. Mateza Tol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.